Mbola ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay dia nanao fanambarana ireo mpitandro ny filaminana mahakasika indrindra ny dinika izay tokony atao manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao, indrindra ny zava-misy ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Rotsirakotondrainy sy Femambra Samuel. Manoloan'ny toetra raharaham-pirenena ankehitriny izay mbola tsy ahitam-bahaolana hatrany dia miantso fivoriana famoahana fanapahan-kevitra mifantoka amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny lehiben'ny fitandroan'ny filaminana amin'ny alatsinainy izao. Araka izany no anatanterahana izany fivoriana izany manomboka amin'ny 7 maraina eny amin'ny CCI Ivato. Ny andrasana amin'ny fivoriana io dia ny fanapahan-kevitra atongavana amin'ny fifidianana izay hany vahaolana amin'ny toetra raharaham-pirenena ankehitriny. Ny antenaina ho izy ireo dia tsy hitarasika intsony ny zava-misy satria miandry ary manantena vahaolana aingana ny vahoaka. Anjara zay olona zany mpanao politika malaza ireo mazava ireo zany dia tsy maintsy misy membre amin'ireo signataire ny feuille de route satria ny feuille de route zany zay lasa lalàna eto amintsika no mametraka ny fepetra rehetra mikasika ny fifidianana. Dia misy avy any présidence, misy olo tena avy any gouvernement amin'ireo signataire ny feuille de route, dia avy amin'ny primature avy amin'izay reto raha teo koa moa zany na ny CSC zany na atao amin'ny CNDN zany na amin'ny FFM zany eo amin'ny olona sahabo eo amin'ny olona 90 mahery kely eo zany zay ny vory. Nantitra terin'ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana hatrany fa tsy izy ireo no hanapaka ny zava-misy ankehitriny fa anjaran'ny CES ny tompony teny farany. Ny fanetanana ny tsirairay ahatsapa-tena atongavana ny marimaritra iraisana no andrasana mandritra ity fotoana ity. Miankina amin'ny tsirairay araka izany ny vokatry ny fionana ary tsy mbola fantatra ny faharetan'izany na hafiriana na hafiriana. Nambaran'ireo mpitandro ny filaminana kosa nefa fa tsy salasala ny andray fanapahan-kevitra entitra izy ireo raha toa ka tsy ahitam-bahaolana hatrany ny toetra raha ankehitriny.